faly miarahaba asika rehetra manaraka sy tapaka ny Watagasy ny tenako araky ny mahazatra dia fitim-baovao izay malaza no atsipitsipy amintsika rehetra zay mpanaraka tsy tapaka ny Watagasy ato anatin'ity vidéo ny Watagasy ity isanandro ka androany isika de ndeha resadresaka mahakasika ny akony amin'izay lafapandrosoana nampanantenainy Andriamatoa Andry Rajoelina amin'itsika voaka malagasy amin'izao ankatoko ny fahalaniny izao ka efa hitataratra sahady ty ampiandohana fa efa manomboka sahady izany asa fampandrosoana izany izay ataon'ny Andriamatoa hajaina Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao fa milohan zany dia azadino fini manao commentaire amban'ity vidéo ntsika ity mba hafahana mandravona andreny hevitra rehetra hanaovantsika vidéo manarakeo ary azadino ihany koa ny milaiky ny vidéo ntsika azadino toraky izay hatrany moa ny miabone amin'ny saina antsika mba hafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa misy tonga Watagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela isika fa vetrany tonga de vavany ndawary Madagasikara tsy maintsy mandroso manana olo mazoto izay mo ny filamatry Andriamatoa Andry Rajoelina ary ny fitiavana ny lehibe indrindra ho izy hatrany ka noho izany dia filohany madinika ny sahirana ny sarambabembahoaka ny tenany hoy ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fitsidiany ireo tokantrano sahirana teny ampefiloha Andrano Manalina Ankorondrano Andrano Mahery androany Alakamisy fa 7 ny volana Desambra ho fampandrosoana hatrany dia miroso amin'ny vaholana ho fiadina amin'ny fahatapahanjiro na ny délestage lava izao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ity androandroany ity no tanterahan'ny filoham-pirenena izay nolazainy fitsarana avombalanam-pandrenana fa lany tamin'ny fifidianana nataon'ny Alakamisy 16 Novambra aorian'ny fandreseny ny fizarana ilay jiro kely nasehony teny amin'ny Coliseum nysantatra izany ny teny ampefiloha Antananarivo androany Alakamisy 7 Desambra raikitra araky izany ny fizarana ity vaholana amin'ny fahatapahanjiro ity ho fampandrosoana hatrany dia hafaliana ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina no nihonany tamin'ny ministra rahambahiny Emirats Arabes Unis Sheikh Sakhboued Ben Al Nahyan nandritra ny fivahinianany tao Dubai tanatin'ny COP 28 naneho ny fahavononany hanohy ny fiarahamiasa amin'ny Madagasikara ny tenany mba hanohanana ny ezaka ataontsika hanafianganana ny fampandrosoana ny firenena hampitombo ny fampisamborambola ho an'ny Madagasikara ny Emirats Arabes Unis mba hahatonga azy ireo ho firenena voalohany amin'ny fifanakalozana amintsika raha mbola fahadimy izy ireo ankehitriny fiarahamiasa izay samby hahitany firenena roa tonta tombotsoa ity fiarahamiasa ity satria mitovy ny tanjony hoy Andriamatoa Andry Rajoelina hatrany tao ampejiny ka noho izany ara dia hita fa tena miazakazaka mihitsy izany fitadiavam-baholana rehetra mba hampandroso any Madagasikara haingana dia haingana izany ary ao anatin'ny fotoana fohy araky ny nampanantenainy Andriamatoa Andry Rajoelina hatrany moa izany fampandrosoana any Madagasikara izany rehefa nandritra ny 5 taona moa izy teo aloha ny teo amin'ny fitondrana ary mety efa maro ny lesoka izay hitany nandritra n'izay 5 taona izay ka amin'ity 5 taona manaraka tia mety ho zava-baovao amin'izay no hitantsika voaka malagasy satria arakaraka ny lesoka no ahaizana manarina izay mety sy ny tsy mety ary hitadiavana vaholana maharitra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny hoavin'ny taranaka ka noho izany ara dia mivavaka ho an'ny Madagasikara isika mba handroso araka an'izay hetaheta sy ny faniriany voaka malagasy rehetra sy ny mpitondra azy izay ity nosy malalantsika ity mba hialana amin'ny fahantrana lalina dia lalina izay niainan'ny firenena tao anatin'ny taona maro ka manomboka eto dia mino sy manantena izay avy ety amin'ny Watagasy fa tena ho isy fiovana goavana dia goavana ity Madagasikara ity amin'izay sehatra ny fampandrosoana izay ary mino sy manantena ihany koa izay avy ety amin'ny Watagasy fa hihena izay tahany fahantrana mahazo any voaka malagasy izay manomboka amin'ity mandat vaovao ny filoham-pirenenantsika ity izay sy zay ara tomboko lasy tomboko vavy hamaranako ity vaovaontsika ity ka manasa atsika hatrany hanao commentaire amban'ity vidéo ntsika ity mba hafahana mandravona andreny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manarakeo ary manasa atsika ihany koa ilaiken'ny vidéo ntsika ary manasa tanandroa hatrany abone amin'ny saina antsika mba hafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefany amin'sesy tonga Watagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa Tsy mio omeka me mito sasagano tsiny falovy aminao zao tia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao Casa minha latinha, o
mianatsy aza mianatsy anao tiako